Ary maranantsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny faninanana eo anivon'ireo banky maro isan-karazany izay manomboka indray ity faninanana ity amin'izao ka taranja maromaro ny faninanana amin'izany. Hoentiny namana zakinao amintsika ny famintinana izay vaovao izay amin'ity hariva ity. Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy Malisabotsy tetsy amin'ny kianjana Alarobia ny fifaninanana ara-panatanjahantena andraisan'ireo banky misy eto andrenivohitra anjarana ny Interbank ASB. Azo lazaina ho tsara ny vokatra ho an'ny Sipem Bank tarihana Andriamatoa Jocelyn Rasoloha izay niditra tamin'ny taona fahatelo nandraisany anjara tamin'ity andiany fa-17 ity. Anisan'ireny teo amin'ny taranja Biara izay ny Batandramatoa miora ny larana voalohany. Torak'izany ihany koa teo amin'ny taranja fototra atletisma dia tafiditra voalohany. Teo amin'ny hazakazaka 100 metatra ho an'ny sokajy lehilahy latsaky ny 5-30 taona ny mpiazakazaka avao amin'ny Sipem Bank. Ity bank ity izay mbola nampiseho ny heriny indray teo amin'ny relais medley lehilahy. Mbola norom-bandry ary vola sy ny namany ihany koa mantsy ny larana voalohany teo amin'ny hazakazaka mifampitohy io. Ary farany dia nahazo ny larana faharoa ny Sipem Bank teo amin'ny hazakazaka 10 metatra. Tsara manamarika fa taranja 12 ny faninanana amin'ity Interbank ity. Fantatra fa itoy amin'ny fifantsanana ho an'ireo taranja hafa amin'ny fifaninanana ny asabotsy ho avy izao.